Manimanina ny dahako, manimanina ny dahako. Tsy mahay mihira e. Fa zao aloha miarabantsika rehetra e. Ny zavatra resahantsika androany dia raha ohatra ianao te hody any Madagasikara, dia zao raha eto Allemagne ianao dia mety ho 100 zany euro monja dia efa mety hahatonga anao ho any an-trano any Madagasikara zany dia miverina aty indray. Tsy resadresaka fotsiny ity fa zavatra niainako ihany koa. Tantaraiko anareo tsotsotra aloha tamin'ny heritaona nandritra n'ireny pandemia ireny, misy zavatra tokony nalefa tany Madagasikara. Dia nijery ny fomba fandefasana azy eny amin'ny Seranan-tsambo lafo, eny amin'ny Seranam-piaramanidina lafo, ampitondraina olona lafo ihany. Tiako tenenina lafo moa samy manana ny azy, mety hoe 10, 20, 100. Lafo aminao tsy lafo amiko, lafo amiko mety tsy lafo aminao, miankina amin'ny fahefa-mividin'ny tsirairay io sy ny fomba fijeriny. Fa ny tiako tenenina amin'ilay lafo dia raha ampitahaiko, zany hoe raha alefako ilay entana na zaho mihitsy manatitra azy makany dia tady hitovitovy, ka eo indrindra 100 na 100 euro dia efa mahatonga anao ho tonga any Madagasikara. Tsotra dia tsotra ilay kajy asehokanao zao. Misy zany hoe karazana zavatra tokony ananana aloha. Ny tsara kokoa zany matetika moa zany raha avy aty dia mandeha France, zany hoe izay tanàna misy anao eto dia makao Paris dia avy Paris makany Madagasikara. Raha manao an'izay aller retour anao tsy amin'ny andro Noely na tsy amin'ny andron'ny Pâques fa amin'ny andro izay antsoin'ny vazaha hoe basse saison, zany hoe tsy be mpandeha iny manomboka amin'ny zao volana février na mars zao ohatra, dia eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 500 sy 700 euro eo ny aller retour. Zany hoe raha miala ianao avy eo Berlin makany Paris makany Madagasikara Antananarivo zany ka miverina amin'izay lalana izay ihany koa dia mandoa eo amin'ny 700 na 500 sy 700 euro. Zay zany no alohanao manao an'izay mandroso sy miverina zay. Dia eo nefa rehefa mijery nareo jerentsika any amin'ny Facebook, jerentsika any amin'ny blog isan-karazany dia miteny olona zay mitondra entana 9 euro ny kilao, zay mitondra entana misy sasany moa miteny mihitsy 12, 15 euro ny kilao. Dia rehefa mandinika ianao, raha ataontsika ianao zany tsy ilay tendan-kanina, ataontsika hoe le 1 euro ohatra mety hoe any France moa matetika eo 1 euro 7 euro. Fa raha ohatra anao zany tsy tendan-kanina ka ataontsika mianga avy aty Allemagne aty fantatsika ny olona tendan-kanina be daholo indrindra fa ny gasy zavatra rehetra mitondra taratasy atao 15 euro. Mampalahelo le fanampiana sy mahasamy malagasy efa tsy dia hita intsony. Zao zany rehefa misy namana ihany ianao vao afaka mitondra azy gratos, fa iny tsy fanomezan-tsiny samy fiainany ny olona. Raha zay no ataontsika hoe fitadiavam-bola any amin'ny ankapobeny tsy maninona zany, raha zay no hainy fomba fitadiavam-vola tsy olana. Fa tiako tenenina fotsiny ao anatin'ny 9 ka hatramin'ny 15 afaka miteny ianao hoe nenaha ataoko 7. Raha ataonao 7 euro zany ianao ka mitondra valizy 2 anao makany sy miverina. Valizy 2 eo amin'ny 320 kilao isan'isanao raha mividy valizy tsara ianao, satria hitondra entana ianao akatombona eo anatin'izay dia mba mividiana an'ilay tena tsaratsara. Amin'izao raha mividy manao piba kely ihany ataontsika hoe Samsonite, raha mividy Samsonite zany ianao amin'izao le vaovao maivana kely eo amin'ny 3 kilao eo, reny ngeza be reny. Dikan'izay raha mividy an'iny anankiroa anao raha manana 320 kilao isan'isany zany ianao ka miala n'le ataontsika lanjan'le valizy manana 20 kilao isan'isany zany ianao. Raha manana 20 kilao indroa anao ka ataonao 7 euro ny ivarotanao ny kilao iray raha fenonao le izy dia ataovy ny kajy. Manana zany ianao 7 indroapolo zay ao anatin'ny valizy iray indroan'izay. Dikan'izay raha atambatra zay rehetra zay amin'le mandeha iny zany ianao dia mety mahazo 20 sy 300 euro. 20 sy 300 euro. Verina ianao fenonao indray le valizy 2
€300. Raha mijanona any ataontsika hoe ray herinandro fotsiny ianao, mety mitondra t-shirt 4 ianao na 5, mety mitondra pataloha ray fanampiny fotsiny ianao raha ohatra efa manao jean, tennis manao efa ampy, tsy mila entana zany sac à dos zany le ataonao bagage à main moa zany le fitenenantsika azy de fa ao zany ny entanao. Raha ianao moa ohatra anahy hoe asianao entana efa mipetraka any de tsy mila mitondra entana, satria rehefa hainao hoe andeha any indroa itelo ao ny ranon'ny dada sy neny na ao ny toeram-piasana na tsy haiko misy fametrahana tongotra moa zany pied-à-terre hoy izy ny vazaha zay any de afaka mametraka kiraro vitsivitsy any ianao 2 mametraka t-shirt 2 lobaka 2 pataloha 2 dikan'izay saka makany ianao vatanao mandeha, tsy mila entana na ny ray ary afaka asiana borosy nify any de tsy mila entana anao na ny ray ary de mety ihany koa. Tiako tenena am'izay raha mandeha anao 300 azonao miverina 300, inona zany ny fitambaran'izay 700. Raha ohatra anao manana 700 ka andoha 700 de eo le teneniko hoe kely sisany alohanao, manampy 80 zany ianao de vita ny aller retour. Eo am'izao tsika miteny zao hita ny bie hoe eo amin'ny 500 sy 700 raha avy eto Allemagne hoy izy amin'ny toerana misy anao efa ao anatin'izay le makany Charles de Gaulle aloha zay vao makany Antananarivo. De raha ohatra zany 500 sy 700 le izy nefa vola ampidirinao 700, inona fa tsy 100. Zany hoe boriboritsika 100 euro na 100 euro zany de efa mahatonga anao makany Madagasikara. Kina moa ny andrasana, raha ohatra anao te hody de efa omany dian'izao ny paikady vidinao mialoha mazava ho azy ny tapakila fa miverina iny volanao iny rehefa mivarotra an'le poids moa ny fitenenantsika azy, le lanjan'entana hoentinao ianao. Zay aloha fa hiverina hianatra n'ity mandolinako ty fa de mandram-peo anandray, velomo.